Masy Marie Goulamali mitaky ny fandravana ny anteny miram-pirenena ny anteny miran-doholona HCC ary ny CENI mba ho tena fanavaozana marina araky ny nambarany ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanambarana izay nataony Marie Masy Goulamali no tena iopanantsika ato anatin'ity vidéo ity fa mialohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto fianakaviany Mathieu Sitsiky ary ireo ny hiaramboina teny Ambohimalaza no raisin'ny filohan'ny fanavaozana mivady teny Iavoloha izy ireo. No raisin'ny filohan'ny fanavaozan'ny Republikan'i Madagasikara Mikael Randrianirina teny amin'ny lafim-panjakana Iavoloha ireo izay ny hiaramboina tamin'ny fanampoizinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza sy ny fianakaviany Mathieu Sitsiky izay samy ho atao hevaza avokoa. Ho raisin'ny fanjakana antanana ny fandrakofana sy famerenam-bola amin'ny saram-pitsaboana ho an'ireo traboina teny Ambohimalaza. Ankoatr'izay namaly ny fanampina ho nangatahany fianakaviana ho fanohizana ny fitsaboina any ivelany any Mathieu ny fanjakana. I Mathieu izay tsy ahivina fa zazakely 4 taona voany ho mamiada ny ra dingana fahefatra. Toraka izany ihany koa Itsiky izay marary ny voa hatao hevaza any Inde avokoa moa izy reto amin'izao fotoana izao. Lalam-pirenena faharaiky amin'ny telopolo izay mampitohy any Bealanana Antsoy. Roa andro ny andehanana amin'ny lalana izay mirefy 100 kilometatra tafiakatra 4 ariary ny sarandalana amin'izao fotoana izao. Adiny 4 mahery no hanaovan'ny fiara fitateram-bahoaka ny lalana izay 17 kilometatra Bealanana Ambatosy amin'izao fanombohan'ny fotoam-pahavaratra izao. Eny amin'ny RN31 eny sy no ahitana an'izany. Roa andro eny an-dalana ny faharetana ho an'ny Bealanana hiazo ny Antsoy noho ny faharatsin-dalana. Tamin'ny andro 12 Desambra 2024 fantatra fa nafindra tao an-tanambola izay 7 kilometatra mialan'ny Bealanana ny toeram-piantsonan'ny fiara noho ny faharatsin-dalana izay miditry ny tanàna. Tafiakatra 4 ariary araka izany ny sarandalana izay mampitohy an'ny Bealanana Antsoy. Mijaly ny mponina manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao ka manao antsoavy amin'ny mpitondra fanjakana mba hijery ankaiky ity maharary ny voakan'ny Bealanana ity fa mahatsiaro tena lavitra andrina ny voakan'ny Bealanana amin'izao fotoana izao ary mahatsiaro tena midoka monina tanteraka eo anatrehan'izany rehetra izany. Nosy be indray teratany leton iray izay nahatratrarana cocaïne 3 kg sy hashis 5.5 kg. Lehilahy teratany leton iray izay saiky ionjana ho an'i La Réunion tamina sidina Air Austral ny sabotsy 13 Desambra lasa teo no tratra ny faditserana natao amin'ny seranam-piaramanidina Fashion tao Nosy be saiky hanondrana ireo zava-mahadomelina ireo. Notazomina ilay tompony entana ary mbola mitohy ny fanadihadiana azy amin'izao ankehitriny izao. Medika izany fa tena tsy mandefitra amin'ireo mpanao ratsy ny manam-pahefana amin'izao fotoana izao ary ireo rehetra izay mikonokonina hanao an'izay resaka fera maloto zay dia miomana fa tsy maintsy ho samborina sy ho gadraina avokoa. Lalam-pirenena fahafito Ambohimanjaka distrikany Ambositra nitohana ny famoivoizana noho ny fisian'ny fiarabe izay nibahan-dalana. Tamin'ny andron'ny talata 12 Desambra 2024 tokony tamin'ny nora maraina no nanomboka nisy ny fitohanana teo amin'ny lalam-pirenena fahafito iny kominina Ambohimanjaka distrikany Ambositra noho ny fisian'ny fiarabe iray izay mibahan-dalana. Tsy afaka mandeha ireo fiara vaventy fa ny madinika ihany. Miezaka mandritra ny famoivoizana any an-toerana any ireo zandary avy ao amin'ny brigady Laka Centre nandritra izay fitohanany famoivoizana izay. Fonjan-tsiafahy indray voafonja misy araiky amin'ny telopolo no natao batisa ny sabotsy lasa teo tao amin'ny fonjan-tsiafahy isan'izany ny teratany sinoa iray. Voafonja araiky amin'ny telopolo no natao batisa tao anatin'izay fonja izay. Nanome voninahitra ny fotoana ny fanatrehan'ny tale departemanta Omonori ny pastora Rakotomalala Mijo Tsiry ary ny pastora Ratovoarsoa David Olivier izay Omoniri miandraikitra ny fonja ihany koa. Midika izany fa mety iovafoy izany reto voafonja ireto aorian'izao fanaovana batisa azy ireo zao. Lalam-pirenena fahafito iny
mitokona ireo mpitatitra noho ny fisian'ireo mpanao contre-visite eo ambony tunnel na Ambatofotsy izay mitaky vola. Mitondra tanteraka araka izany ny famovizana na avy tany Antananarivo na avy tany Atsimo. Vitao ny lalana vao miadivarotra ho hiatrano Sorabaventy izay hita teny amin'ny fivoan'ny arabe tao anatin'izany rehetra izany satria tena tsy faly ireo rehetra izay mampiasa an'ity lalam-pirenena fahafito ity amin'izao fotoana izao noho ny izay sakan-sakana izay ho ampangain'izy ireo fa fanararaotana amin'izao fotoana izao nefa ny ara-tsin-dalana manao ny ataony etsy ankilan'izay izay efa jerena fotsiny izay ara-tsin-dalana izay hita manerana ny nosy amin'izao ankehitriny izao ity. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika an'ity fanambarana izay nataon'ny Masy Marie Goulamaly ity izay mitaky ny fandravana ny antenimiram-pirenena, antenimiran-doholona, HCC ary ny CENI mba ho tena fanavoazana marina. Tsy matoky sy manana ahiahy foana amin'ny mpitondra ny vahoaka noho ny tsy fisiny mangarahara tamin'ny fitantanana teo aloha. Nisy nelanelana teo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka, nisy ihany koa ny vondron'olona izay nohinona noho ny hafa, nanjaka ny fandrobana, ny herisetra, ny kolikoly sy ny raha-matahora isan-karazany. Hoy Marie Goulamaly naneho ny heviny tao amin'ny pejiny tao. Ankehitriny mbola misy hoy izy ny tsy maty voalavo an-kibo ary zatra lalandrinina. Nisy ny tolom-bahoaka ary samby nitondra ny anjara biriky ny olom-pirenena, GNZ sy ny maro hafa. Betsaka ny fitakiana fa ny zava-dehibe dia ny hanavaozana marina, hanadiovana ary ny hahafahana manarina any Madagasikara ho hiatrany ny nambarany. Takina amin'ny maha-olom-pirenena tsotra ny fandravana ny antenimiram-pirenena, antenimiran-doholona, HCC, ny CENI mba ho tena fanavoazana marina tokoa ny zava-misy. Ny raha nahita ho izy fa noho ny fifidianana no karakarainy HCC sy ny CENI no nahatonga izao fitakiana izao. Antso izay nataony amin'ny filoham-panjakana izay mijoro amin'izao ankehitriny izao moa ity fanambarana izay nataony ity mba ho tena fanavoazana marina izay tokoa ny zavatra ho isy araky ny nambarany Marie Goulamaly raha nilaza ny heviny manoloana an'izany rehetra izany satria tena mahatsapa izy fa mbola tsy mahaleo tena tanteraka izany ireo androm-panjakana izay voalazan'ireo fa mbola miankina amin'ny baiko sy miankin-doha amin'ny hafa foana ka izay no antony mahatonga azy nanao an'izay fangatahana fandravana sy fanovana izay. Marina aloha izay faneo ankevitra an'ity solombavambahoaka tany Tsiombe teo aloha ity satria matoa nanaiky ireny halatra bevava sy ny maro isan-karazany ireny ireo tompon'andraikitra ambony dia midika izany fa tokony ho ravana tanteraka izany ireo rafitra rehetra izay tsy nahomby ary fototra iray lehibe isany nahatonga any Madagasikara izay latsaka anaty krizy lalina amin'izao fotoana izao. Izay zay no masaka azonareo tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay rehefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.